Raha ny distrikany Betroka tao anatin'ny faritra Anosy iny no narahantsika teto tamin'ny herinandro lasa teo iny, dia ny distrikany Tsiormandidy ao anatin'ny faritra Bongolava kosa indray no namaranana ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy izay nentin'ny pasteur Mayol filoha maneran-tany ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara. Marihana fa ny onjam-peo radio sy ny mahatele tao Tsiormandidy tao no nandray ty fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy ity izay nampandroso izany tsy tamin'ny fisalasalana araka izao anazavany Ramatoa taleniny maharadio sy ny mahatele azy izao. Ny antony nandrasanay ny fampianaran'ny bokin'ny Apokalipsy dia izay zany eto tsy malavaka mihitsy ny antokom-pinoana rehetra eto amin'ny maharadio sy mahatele fa mandray an-tanana malalaka zay olona vonona ny anao ny ara-pilazantsara rehetra manana hoe zany izay manam-pinoana mivavaka koa nga dia vonona tsara nandray ny Apokalipsy zany. Tsy dia nisy olana eo ampijery sy ny mpiaino ve izay fandraisana ny fampianarana? Tena tsy nisy mihitsy tompoko, ary tena nahaliana ary tsy ny vahoaka rehetra fa na ny pasteur rehetra dia faly, tena faly satria nandray lesona satria vahay aman-dreny nanolotra ny lesona dia tena faly dia faly zareo. Ary nisy ary nisy fotoana ny fahatapahany teto aminay dia tena tonga tokoa ireo pasteur amin'ny antokom-pinoana sasany tena nitenenay mihitsy hoe aiza ny fandaharana fa zay tena manaraka fa dia tena tsara ary tena makasitraka ny pasteur Mayol zay tompoko. Ho anareo tompon'ny fitaovana hainao manjery mety inona no vokatra izay fampianarana izay eto amin'ity faritra? Ny vokany aminay aloha zany dia faly zay satria zava-panahy ny raisina ary mino zay fa ny olona tsirairay dia nandray ny zava-panahy ary tena nitombo ny ara-panahy ny tsirairay, misy lesona ho an'ny eo amin'ny tokantrano rehetra satsokatsa. Ny tahan'ny mpijery sy ny mpiaino miakatra tao aoriana tena miakatra tompoko, tena miakatra ary maro ny liana ary amintsika amin'izao fotoana izao misy ny olona manontany tena miantso an-tavian'ny pasteur amintsika fotoana izao. Misy mangataka ny Amerina ve ny fampianarana sa? Misy tompoko, tena misy ary indrindra zany tsy dia hoe ny amerenana fa ny tohizany koa zany betsaka ny tonga eny amin'ny boraona eny amin'ny magadia. Izay no mahakasika tapitra sahatra sy mila fa liana ny toy ny famaranana rehetra tanterahan'ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara dia misy hatrany ny conférence tanterahan'ny pasteur Mayol tamin'ity tao Tsiormandidy ity dia teo amin'ny tokotany malalaky ny Maison des Jeunes ao Tsiormandidy ao no nanatanterahana izany. Tonga tany antoerana raha teo ny filoha maneran-tany ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara sy Ramatoa Rela Mayol vadiny nitarika izay famaranana ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy izay. Zay tsy mino dia tsy atao batisa dia mahazo fanamelona dia sinasina plus rehefa mino le olona, sinasina moins rehefa tsy mino le olona. Dia zay koa rehefa mety atao batisa izy plus, rehefa tsy mety izy moins. Dia matematika plus fois plus manome plus, zay mino atao batisa mahazo famonjena égale F1. Zay mino M atao batisa B mahazo famonjena F1 faname, zay tsy mino mahazo fanamelona F2. Zay nampatonga teo plus M fois plus B égale plus F1 mahazo famonjena. Zay tsy mino tsy mety atao batisa mahazo fanamelona. Misy olona mino fa tsy mety atao batisa tsy mahazo famonjena zany. Zany apôstôly toko voalohany dia 17 mibebahy nareo teo ka atao batisa. Andara Jesosy Kristy maresitra famelan-keloko, F3 famelan-keloko, nareo ilay famonjena dia ny fanahy masina, F4 M2 fanahy masina. Ity zany zay formule zay. Romaina 6:3-4 izy atao batisan'i Kristy dia miara-maty, miara-milevona, miara-mitsangana ny Kristy. M3 maty, M4 milevona, M5 mitsangana. Dia nahazo formule matematika ohatra zao tsika ny amin'ilay finoana omaly. Baiboly ray manontolo zany resantsika azo azavaina amin'ny lafiny matematika ohatra fotsiny ity nalaintsika ity. Nofo amandraho izy tsy mahazo mandiova ny lanitra. Romaina 8:5-8 fa ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana satria ny nofo amandraho izy tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra.
otan'ny fandrian-dalàna tambiny tafahafatesa tsika olombelona zany raha raisina physiquement misy force anankiroa mifanohitra force ny nofo sy ny force ny fanahy ninona teo laranofo dia tsika teraka nateraka ny nofo zany tsika olombelona zao mila miresaka aminareo zay malaky seho malaky tamin'ny atsasaka ny herinandro ny levona telo andro sy telo alina tao anatin'ny tany io no andidinanareo miseho eto sisy toerana fahanareo miafina tao anatin'ny tiralaty izy io tsy mate zanonareo fa izy io lo izy io lo izy io zanony eo ihany izy io lo tsy mety mahery eo tsy mety mahery eo anao tsy mihoatra an'io ianao no ny ametraka fandesanareo mahery raha vo metsika eo izy io lo izy io andeha io tsy miaraka faty io ianao izy io andeha io izy ianao io izy anao miteny io lo izy izy anao miteny io ianao iza ianao iza izy anarana izy zany lemena avaizy lemena ay iza lehibe nareo iza lehibe nareo lemena ay no ny ametraka fanfisty tsy mihoatra an'io anka tsy mihoatra an'io zavatra eo mikititika zavatra eo aty titika zavatra eo aty petraka inona mbola iverimerenareo aty iny inona mbola iverimerenina aty iny tsy foy ahoana anao le tambato maity ka inona mbola idirina aty rehefa matahotra fatanareo pasteur maelona fatanareo pasteur tsisy mandeha mihitikity zao ka tsy afaka mandeha no nariny fahivana fatanareo pasteur maelona fatanareo pasteur maelona aza mody matainga eo sary tsonazy aloha itsonazy aloha matamin'iny inona le tsy fantatry matamin'ina le tsy fantatry fantatrareo matsomamy fatanareo matamin'inona le tsy fantatrareo matamin'iny ny hery rehetra nananareo le anty hiditra tanaty misy firinareo misy firinareo lemena ihany eo inona doa ny zatra ataonareo rehefa manao kung fu matatarolo anao tompo fanaovana solona ahoana ny ataonareo rehefa manao solona mila raha de ahoana ny fomba fanaovanareo azy ahoana fanaovanareo azy manontany zay ahoana ny naovanareo azy ahoana naovanareo azy ahita loza ahita loza iteny sa tsy iteny sa hodorana vo iteny tsy afaka mihetsika eo iza no voronareo am'zany izy iza no voronareo am'zany izy sy mitady azy ahoana ny fomba mononareo olona malemy anareo ahita lozy ao malemy fantanina ihany valeny tsy mihetsiketsiky eo ahoana pasteur melona ohatsony pasteur melona ohatsony manino mataotra tsy mbola am'zany fa ahoana conditionareo ina namboarinareo ina namboarinareo ena namboarinareo mbola mialy eo verinary verina rierinary arerinary verinary verinary ena ny amboarinareo tsy maintsy mamoaka secret fa ena ny amboarinareo ina amboarinareo ina namboarinareo baraka ina mbola boarina
Asa mandainga eo. Tsy mandainga. Zandrapo anao moa. Malaky le mbolambola zao ainga. Tsy afaka mandainga. Voaka ty. Voaka ty. Ina namboarinareo? Ina amboarina? Ha? Ina amboarinareo? Inona mbola amboarina ho ato? Ha? Valaky. Ina amboarinareo? Ha? Sa dorana? Dorana voite. Iareto ihany a. Ha? Iza lehibe? Iza lehibe nareo a? Aiza izao? Aiza izao? Anin'inona? Anin'inona? Ha? Anin'inona dragon rouge io? Aingana anao dragon rouge. Ava ty fafamitaraina miaramila anao. Aingana faifanty matetatsakerina retsonanao. Any amin'ny planeta Vénusiana. Any amin'izay misy anao any na nivelany anao na aiza. Alema! Zanako io? Zafika. Inona voa? Navoany izy io dia zavatra raha ohatramon iny no mipetraka tamin'ity rofiny ity. Dia fotika izy io. Fotika dia nifindrafindra ty maigna dia nifindra tamin'ny tony, nifindra tamin'ny tony. Dia io masotoso no efa rany. Inona no nahatonga ny zavatra? Tsy fantatra ve inona nahatonga ny zavatra? Zay dia tsy fantako aloha. Misy olona miadiady aminareo sa? Arahelon'ny sasany iny izy kely. Zay arahelon'ny sasany dia tsy fantatra. Tena zay efa ataon'izay a dia inona zavatra efa nivolanareo anazy taiza? Le nanaovana azy aloha satria zavokely le reniny dia mbola tsy resy lahatra. Dia niferiny tamin'ny mbiasy, tamin'ny pomasina, tamin'ny dokotera nefa dia tsy nahy tambokany. Dia izy zany no nanapa-kevitra fomba hiaraka aminao aho ozy mba hivavaha andao ariko aho fa tsy magnino. Any amin'ny Covid zany? Dia io zao no nahamainany any amin'ny Covid izy le niteny hoe ianaraka anao zao? Angamba atao amin'ny fahatelo taonany eo koa io. Tena tamin'izay no mivavaka? Tamin'ny apokalypsy aho no mivavaka. Firy taona zay natokavy anao apokalypsy? Firy taona? Na apokalypsy anao? Atao amin'ny telo taona koa ngamba ro nahatonga ny apokalypsy. Tao anatin'le taona zany no anatin'le taona ro nisavoandreo azy tamin'ny pomasina sy ny dokotera. Dia ahy tamin'izay nahamainy andreo ny mivavahana. Ro nahamainy an'ireo. Rehefa nentina tamin'ny apokalypsy. Dia teo amin'ny firy taona teo zay? atao amin'ny telo taona koa aho zay. Dia io masony io azy zao. Zany hoe nahatonga an'le masina ve lava ty zany miakatra? Makatra maigna ny amin'ny tony dia makatra dia fery maigna dia makatra dia masony mba sisa io. Solofo, aiza zao marary amin'ny solofo? Misy marary? Tsisy marary? Matory tsara amin'ny alina solofo rehefa matory? Tsy mahitahita zavatra? Tsy mahitahita zavatra? Le masina solofo hoe mangiry firy? Tsy mangiry firy? Tsy mangiry firy? Ary reny zavatra mandeha ohatry misy takitery iny tsy mangididy. Tsy mahay marary ve zao solofo? Inona solofo? Inonanao io? Ty? Inona lako aho. Tatabe? Tatabe? Solofo zao fahafiry zany solofo amin'ny zanaky ny zareo? Io zao lahy matoany. Lamatoa? Firy ny zandro? Telo. Dia izy rery misy andro zavatra? Izy rery misy andro zavatra zao Izy rery misy ino. Solofo hoe manantena fa ho sitrana tamin'ny apokalypsy? Mahay reza. Fitoam-bavaka lehibe ny sabotsy teo. Izay no nentina namaranana ity fampianarana ny boky ny apokalypsy ity. Mbola teo amin'ny toerana malalaky ny Maison des Jeunes ihany moa no nanatanterahana izay. Ny pasteur Mayol raha teo no nitondra ny hafatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'ity fitoam-pivavahana ity. Fitoam-pivavahana izay nahitana ihany koa fitsofan'ny rano zaza teny amin'ny toerana Mariana trano
fa ty fitrofandrano zaza ty dia tsy batisa akory eo anivony fitambana apokalipsy eto Madagasikara. Taorianan'izay fotoam-bavaka izay moa no ny roso tamin'ny fanatanterahana batisa ny tao amin'ny ity distrika ity batisa moa izay tsara ihany no manamarika fa dia nahitana olona 400 latsaka ny roso tamin'izay batisa tany Tsiomondidy izay. Tsara ihany koa moa no manamarika fa dia maro ireo antony nahatonga ireto olona ireto manaraka aloha ny fampianarana ary manaraka ihany koa ny conférence ary nanapa-kevitra iroso tamin'izay batisa izay araka ny fanadidina natao tamin'ny tsirairay tamin'ny ireto olona ireto. Yes,
Matio toko fahavalo amby roapolo denideniny a valo amby folo ka hatramin'ny andininy faha roapolo. Vato izao za miteny Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Arino zao mbo anareo mandrakariva ambara pahatonga ny fatateran'izao tontolo izao. Voalohany indrindra dia manolotra ny fiarabana ho antsika eto Tsoromandidy navita soma tsara ny fampianarana boky ny Apokalipsy tao amin'ny radio sy télé ary vahoaka maro tsika anarivo no nanatrika ny conférence teto nanomboka hatramin'ny omaly afaka omaly arby ary mbola itoyany ho any ariva moa izany. Androany kosa tsika dia araky ny calendrier sy ny fotoana dia ny hoe anatotosa
ny batisa ho antao zay anapa-kevitra no tenao amin'izany. Fitopolo amby zato no misoratra anarana ho atao batisa ao a ka dia omatsika voninahitra izay tonga miazakazaka etoko ny fiangonana apokalypsa andorotronareo namantsika izay iroso amin'izany batisa izany. Ara-pahinana manokana koa ny solitenan'ny région fitondram-panjakana zany a dia ny renim-pianakaviana conseil technique izay miaraka amintsika eto Ramato Lanto izany a izay solitenan'ny région zay tonga mame vondratra n'izao fotoana izao ary mitondra hafatra koa ny amin'ny fialantsiny ny amin'ny tsy fahasalaman'ny chef de région zay tokony miaraka amintsika eto ka dia izy no iraka solitena ampitao ny hafatra madame Lanto ka dia makasitraka hoe misaotra indrindra hoe pasteur sy fiangonana apokalypsa dia miaraba antsika tsiraray avy itsika rehetra ny diakona ny loolona ny tompona andraikitra isaorana manokana koa ireo mpikarakara rehetra na zao tsika mba nazo an'izao alokaloka kely izao alo satria dia mafimafy ihany tokony teto ary ohatra ka tsy nisy an'izao sapito zao ka dia androanitsika iroso amin'ny batisa. Iza moa ny olona antsoina anao batisa izany ary inona ny antony ny anaovana batisa dia efa nazavaintsika teto. Ny antony dia tsotra kely, ny batisa dia manala toka ho an'ny olona misoro toka te hiala nefa tsy afaka. Koa ny antony anaovana batisa ity batisa ty koa dia manasitrana azy aretina rehetra tsy sitram-panafody na inona aretina amin'ile olona na inona koa anaovana batisa ity batisa ty koa dia azahoanao fiarovana amin'izay mety mosavy ny olona na amin'ny zavatra hoaninao na ny sotronao na ny lambanao na ny dia-tongotrao. Malagasy ho ravamana natao zany hiarovantsika tena zany amin'izany. Ity batisa ty koa tsy vitan'izany ihany koa fa na dia misy hala, bibilava, boizina avy amina biby mety hanaikitra anao dia ty batisa ty koa miaro anao amin'izany. Ary tsy vitan'izany fa ity batisa ty koa mbola manome pouvoir ho an'ny olona izay vitan'ilay batisa. Le batisa zany tsy hoe fomba ampiangonana hoe atao fotsiny dia manao ny fiangonana dia mba manao kosa fa le izy zany tena hoe zay mino an'izany ka ho atao dia ho vonjeny, misy famonjeny alo anafika anao na tifitra basy anao tsy mavoanao misy olona nandeha toko hoe traiko manana lefiny izy dia troany lefiny anao na dia mifanandrify aminao zao ny lefiny iny na anao tafala na ny lefiny iny miviny fa tsy mavoana. Misy olona dia efa varatra any aminao alefaso hoe dia miomany ianao hitaty ny fiverenena any aminao raha masina tany dia miomana teo izy le tovolahy tany amin'ny fatro farafagany tsy maninona ozy izy fa izao koa raha mataty an'iny varatra lefa nao iny anao hiverina any aminao dia alefaso anao defitsika ary antsoy ny vahoaka fifanapoka varatra eto fembatanjaka ka tsy ampotsofoka anao izy izy tsy maninona ozy izy fa ianao dia efa nivaratra ao za dia efa nifanomboka ozy izy dia alefaso sa maty ala zany dia sa maty dia faso izy le tovolahy enao hipasy amin'etinao fa za metraka ny fanondroko any aminao zaza tondrotondronao ozy izy ty tsy miala mihitsy ty tondrono ohatr'izao aloha miasa nanomboka nangovotra amin'izay ngary oka fa matatesy anao retady le olona zany fa betaka mangovotra hoe ha isy ray dia sy varatry hifototra amin'le rangaha itoko fozy nangovotra le rangaha nangovotra ena ataon'le rangaha manaiky anay ozy izy fa mahery ny Andriamanitra Jesosy tomponareo raha vita batsika raha vo hitany ny afo iny mandeha ka tena fany aminao le pouvoir
Enao le olona petrany zavatra io mikikikely zavatra maya e raha tokanao ary tolonao zao taitaitra indray nareo marina tonga dia maninona iny toboky ny olona iny otoranao iny dia mainy zany akoriny tsy midika fa zay olona halakalanao tanànao dia fa avy am'izay hotorako anao fa mafy nanaovanao anazy ay tsika reto zany lay isan'ny olona atao maro no fidian'Andriamanitra firovatena am'izay misafiny olona tsy ataky ny olona rehetrarehetra fa ianao zany efa mandry voany vato ianao azavavataotaotra zany nama dia amin'ny alina hoe misy mpamosavy amin'iny na hoe reny matahotra anao fa tsy anao no matahotra anazy na misy mpamosavy fa tsy anao no mahita mpamosa dia anao reny rehefa izy misy any amin'ny alina misy mpamosavy mandehandeha no tokotany atao ianao fa ho avy tonga dia tsy mahetsika reny moaloatra ny anao mivoraka raha mivoraka dimy ianao ny azy mivoraka dimapolo angatesany tsy mahetsika rahantsika vita batisa vo tonga avy any izy efa mijery olo zao anao tonga dia efa le fasy fotsiny le tao na tsy mitena ary anao hoe hoaizy janony tonga dia mijanony tao ary misy rehitarikavina misy valony hoe tonga atao aminazy efa nalaina tary nalaina taty nalaina tary zava tonga atao le raha tamin'ny fiborana maro reny zany ana testedralao testedralao atao mietsika amizay le zavatra misy valy zay nareo iala sa tsy iala zay sisy iala ay dia mela moramora azy zany dia isavy ela dia mitelevizia zany tsy reka ny paster zany efa mio anay zany efa mio fa izy tsy mijery ana le paster ndraiky mijery aza tiafina le paster fa lefa nitiafafiny to be maly zoma androany arivo na ampianarina aloha tsisy olona atao batisa zany raha tsy nianina dozy fianarantsika teny tam'le matematika sy fizika zay mino am raha olona nianatra anao dia atao vino aloha izy dia ataovy batisa zay mino dia ataovy fa vonjena reo olona reo ary izao ny famantarana anaraka azy amoka dia voly amin'ny anarana izy mazava be zany itsika zany tsy mila finoana tsony zany mety tanana marary izy dia fisitrana an'iny marary tsy mila finoana tsony zany doronkeka rehefanao misitrana anao marariny jesosy folaka dodro moramora fanao misitrana anao marariny jesosy dodrona moramora hoa tanarana ohatra folaka anao mankany amin'ny mpanotra olona ny mpanotra dia diliriny olona dia mbola tsy mikiky anao dia diliriny anaizany mampikiky an'ity ay izy anao eo amin'ny ay eo am'zay diliriny mafy am'zay le mampikiky anao tao moramora ohatrany hoe tao moramora zao zany tao moramora azo hoe tonga dia dilirina mafy dia ny olona mamarary vo maika dilirina ao ahoana tsy tongony arena zavatra moramora fotsiny dia vita zavatra tsy anao ny anasitrana fa izy fa zay ny famatitrana fa izy tsy ho za rehefa misy marary reny ka za mba mivakoloa zany hoe misy vavaka lavabe atao zany ina marary anao marary ny sofina ty kolona be tabe reny ny vavaha atao vavaka teny misaky ny olona ray reny tena manomboka amin'ny eninariva anao zany mivavaka olona ray amin'ny raiky amby folo alina zany voavita nanaovana vavaka be zesta be rano zanak'olo tenako fokanao zaotranao Andriamanitra ray io araky ny teny misoratra masina ampetratanana marary teo sitrana ny marary didiko amin'ny raha rano Jesosy mialy ianao ary tsy maintsy sitrany ianao 3 minitra ny olona ray olona 100 ovinanao vo afaka eo
fa raha ohatra hoe olona raina roa ny vavanao tsy manina ary nahadany rainao mivavaka amin'iny tomboka ohatrany amin'ny lanitra ny kintana ny volo nga misy betsaka zany fa zany de zay any de vi satria tsy ianao nanasitrana fa izy sitrana le olona tsy tranony jesosy sitrana le olona miany ianao zanakao raha marary na izy marary de apetrao tanana fotsiny de zay aza miazakazaka andeha any amin'ny dokotera de ametrahanao tanana fotsiny de zakanao fa vita batiso na ianao ary marary ohatra marary nifinao de tondroy eo sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy ohatra ny voamaika marary koa izy zaza tapaka na tolana sika mbola mekonareo moa naovana azy ary zay miaraka ny batisa azonao pouvoir rovanao tena nefa ny afahanao koa miaro tena am'zay mety mosavy olona am'jenao miafa eto tany anao mahazo famidena ny danitra koa anao mahay tsika zao hoe aza mihinana tsony ny ataovy ny batisa voaka avy eo aloha tsy tsaronao tsony mety hoe zarijary kely anao mety hoe misotro kafe koa anao zany mety mararirary ndoky tsy maniny de hoe avy anao arary any za fa vita batisa vomaika miketriketrika any izy anao arary any na mifaty arayna rehetra zany fa za fa vita batisa marary any miamarano izy nerety tiako ohatrany tsy taitra mihitsy atao ka iara-tanso tsika efa ohatrany tsy taitra mihitsy garay ohatrany tsy raha iny foana tsika mamarary enao mbola marary any hoe fizy zany anao arary any ranga tsy mirary ray fa tsy raha inao iny de zay arakaraky nieritreretanao anazy vomaika mamparary azy fa zao aleo koa tsy miroso toy zay hoe iverin-dala ndarapitsy raha fatapitsy enao fa tamin'ireo olona maro reo fa nitsongaina manokana atao hoe olona vitsy iverin-dalana ndraiky ratsiratsy kokoa no toerana misy anao tsy mbola nanompo tena hoe fa tombo ao iverin-dala fo jesosy rehefa nomena any fa ifahana rehetra tany an-danitra tsy tia tany andeha anao ataovy mpianatra zay niny ataovy batisa zay ao famataranaraka zay niny aza tahiorisinao fampirisao am'zay miafany amen jesosy raha tsy ateraky ilainao tsy mahazo ao ataotsika olona lehibe ahoana no ateraka rehefa lehibe mo azo miverany kibondreny ndray fa izy tsy zany raha tsy ateraky ny rano tsy mifanahy anao tsy mahazo miditra ny fanjakany rano zany hoe alohan'ny hafatesantsika izany de tsy maintsy ateraky indray tsika de zany naka tonga an jesosy mihitsy nanato natrony za ataovy batisa fa za ho faty ary hiakatra rano an-danitra rehefa avy eo ka raha ohatra ka tsy ataonao batisa satria jauna nandazy za tsy anao batisa anao raha tsy ataonao batisa de tsy mitafaverina any an-danitra lohany hafatesako tsy tonga any an-danitra dikany zany de zao raha tsy vita ny batisanao lohany hafatesanao ka maty anao very anao fa tsy tonga any an-danitra de arotina ny fotoana mbola matanjaka hoe za anao de mbola tsy mafy fa raha fa maty anao a tsy isy anao batisanao tsona ny apasiny na inao tsy azo atao batisa tsona de mazava be zany na jesosy koa mba ahafahany miditry ny lanitra atao veloo zany za tsy maintsy miverina any satria tamin'ny anao nateraka de nateraka ny nofo jesosy nateraka ny nofo de nofo tsy ho tonga any izy raha tsy atao batisa sika zao zao ny voaloham-bokatra eto tsy marotsy de fa vitsy zay koa mirazam-baiboly maro antsony fa vitsy no ho vity raha vitipolo ianareo ve mino fa jesosy kristy de ten'andriamanitra natao tonga nofo ny rano tety ambony tany hamonjy zao tontolo zao mino zareo ve jesosy kristy dia maty hamonjy zao tontolo zao nareo ve mino fa izy io de maty tamin'ny atsasaky ny herinandro araky ny soratra masina ino le atsasaky ny herinandro nareo ve mino fa izy io de ndeha natao pasina telo andro sy telo alina mino ve nareo fa izy io nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo mino le andro fahatelo nitsanganany izy a lahady any sabotsy ve sa sabata nitsangana manaiky an'io jesosy io ve nareo tomsonjy ny fiainanareo manaiky tonoana vava ary za manaiky an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainao mino mifoka ray manontolo fa nitsangan'andriamanitra tamin'ny maty izy
Baikoa izay rehetra nandray azy dia meny tonga zanak'Andriamanitra tsika manomboka amin'izao ty hafa mafy dia mafy. Zahoanareo famelan-telo ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Ataovy amenina mafy. Eka mafy tsika azy. Kanay dia vonona izay dia koa ireo vahoakanao maro izay ho atao batisy eto amin'ity rano ity. Ilevina ato amin'ity rano ity daholo ny toka sy diara. Amen. Ny asany devoly sy ny asany maizina rehetra. Tianana fahefana ato, familevina ato. Jesosy Kristy. Haleluya! Manao batisanareo zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleluya! Boka makarin dia tonga dia Haleluya! Haleluya! Jesús Cristo. Haleluya! Gracias a Jesús Cristo. Haleluya! 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 Sampira vita batisa anao ina nahatonga anao nitomany alohan'ny batisa iny ny zatra tsarona ve Sara mampitahotra. Ahoana izy ina le mampitahotra ina le mampitahotra anao fatanao Sara mampitahotra anakay. ahoana izy Ska hiala aminakao izy. ay dia vita batisa anao zao dia manao anao zao ny tenanao zao maivana Maivana mbola sepitra. Mbola sepitra. mbola sepitra Haleluya! Haleluya! Zito natao batisa androany ina natonga natao batisa ianao ve nanaraka an'le formation le conférence atao pasteur nanaraka anao inona zatra tsapanao tao anatin'le izy Tamin'ny mazava be tamiko ny tenin'ny pasteur zay. le inona nazava taminao Resaka baiboly. isan'le Jesosy Kristy mahatamin'ny sakolerinandro iny nanao na fahitanao mbola tsy nitoatra ndrave telo natao batisa androny ina natonga antelana hoe alao batisa Teo vovonjy isan'le conférence iny natrianareo tao amin'ny kapzia inona zara tena tadilo tanatin'izy nisy lahatra inona le saranao tamin'izy fanarahana Jesosy dia fiaramarina dia izy. Jesosy izy Jesosy marty. na adiana atao batisa ina tonga anao hoe atao batisa Natao batisa mba ho teo vovonjy. hoana zay famonjena zao Atao vovonjy any amin'ny paradisy. ino anisan'le conférence iny tao amin'ny kapzia isan'le kajikajy ireny efa nahitotra ndremy anao taloha Mbola tsy nahita. dia nanao na fahitanao izy Tena naresy lahatra an'ale izy. Haleluya! Anaran'i Jesosy Kristy. Haleluya! Haleluya! Tonga dia Mana batik sana saya menaran Yesus. Haleluya. 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 Yesus.
Wary natao batisa androany iny natonga anao hoe iroso amin'ny rano batisa. Zany tena marina tianako kokoa amin'Andriamanitra satria fantatro fa efa mivary lafo daholo zao ny olona rehetrarehetra dia sady te hanavitra ny Nisy an'ilay conférence iny anaty ve? ny henana. Ina zara tena hoe tadidinao tanatin'izay? Tadidiko aloha dia hoe ny filazana le hoe nahafatesany Jesosy Kristy dia le hoe fomba fanondroana hoe tsisy ahoana moa zany tsisy zavatra hoe ohatrany hoe mibatisa zany ny herin'ny fanafodin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Misy an'ilay hoe Jesosy Kristy maritainy sacré-herinandro zay hoe vao nahita? Efa nihaino an'ilay fandaharana apokalipsy ihany taloha. Tao amin'ny radio iny? Radio. Dia no fahenoanao azy? Dia ilay izy aloha zavatra ohatrany tena marina daholo zany efa koa dia izay koa no tena nanaovako an'ilay batisa. Fa mino atao batisa, ina natonga anao hoe irotsaka amin'ny rano batisa? Ihany nanaovako batisa zany dia tsapako hoe diso mihitsy tamin'ilay lalana teo aloha satria eo niditra, eo mifirendrarendrana, eo finanana vola dia tonga saina zany hoe hanao batisa dia vonina iova anaraka amin'ny Jehovah. Eny hoe nanaraka an'ilay conférence? Ihany nanaraka tamboaloha mihitsy tamin'ny androany. Azonao hoe le kajikajy matematika sy fizika siansa? Ia, mazava tsara mihitsy zany, mazava anitry mihitsy satria za mba nandalo kely ihany tany amin'ny hoe CG na ohatran'izay. Tsy mbola nisy nampiantranao andrey? Mbola tsisy aloha hatramin'izao. Tahiry natao batisa androany, inona natonga ny tahiry resaka amin'ny batisa? Inona tonga natao batisa zany dia za zao ny mpisotro toaka mifoka sigara dia te hiala amin'izay nefa tsy afaka dia tsy maintsy hoe batisa zany ny vahaolana mety hafana amin'ilay izy dia izay no mahatonga nilotsaka tamin'ilay izy. Ianao hoe naraka an'ilay conférence? Eny tompo. Inona zavatra hoe hitanao songadina teo anatin'ilay izy? Ny songadina tamin'ilay izy zany dia le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro iny zany tsy nazava tamiko taloha zany fa mivavaka lahady zany za zany hoe manaraka an'ilay Jesosy zoma zany raha ny tena marina dia rehefa nazava tamiko moa ilay izy dia hitako hoe sokatra amin'ny masom-panahy dia izay natonga nirotsaka amin'izao sehatra zao. Tahiry mbola tanora, inona ary ny afatra menao an'ireo tanora toy anao? Ny afatra meko an'ireo izay tanora toana zany dia ny vahaolana ny fandresena miaraka amin'ny Jesosy zany dia ny batisa, firosoana ny batisa dia fanajana ny andro sabata dia tsy finanana ny biby ohatra hoe ny kisoa satria ireny biby maloto araka ny voalaza amin'ny Baiboly dia manentana antsika tanora rehetra zany hivavaka sanompan'Andriamanitra rehefa miaratsy zao fiainan'izao. Tsy fantatritsika ny ora sy fotoana hoy ny tompo fa manentana antsika zany fa mahafinaritra miaraka amin'ny tompo e. Pasteur Herzo Tsirelava Mazanga tonga eto Tsiromandida nanao batisa. Lafa-povy aloha ny ireo 70 amby zato izay nirotsaka tamin'ny rano batisa. Tena nahagaga sy nampitolagaga ary mihoatra noho ny afa-po mihitsy aza satria tsy nampozina mihitsy ilay vokatra fa raha ny fahenoana zany tanàna Tsoromandidy zany mafimafy ihany anaovana asa fitoriana filazana tsara. Nefa moa miasa Andriamanitra tamin'ny lalan'ny mpanompony ilay mandeha pasteur Mayolla vita soma tsara izy ireny vokatra maro dia maro mihoatra ny afa-po mihitsy. Asan'Andriamanitra moa ilay izy dia izy no mahafantatra ny olona ho vonjena. Ka raha ny toetrandro zany dia isorana azy na orana na mainandro. Ka misy tokoa ny orana zany fa vao maika na tsara zavatra zany ny fisian'ilay orana araka ny ten'Andriamanitra koa hoe miara-miasa ny zavatra rehetra soa. Fa na dia avy ary ny orana tamin'ny fotoan'andro lakamisy deuxième jour ny tamin'ny formation dia mbola tonga maro be ihany ilay olona ary tsy voasakany. Dia nalahelo be dia be ary nalahelo fa nanino ary mitsonotizana ny formation. Andray mandray pasteur Mayolla moa niteny hoe andao ahemitra rapiso. Tonga ny rapiso fois 2 ny olona tonga tamin'ny larobia zany tonga zoma
zany dika zany hoe efa tena mangitahita famonjena ny olona ary Andriamanitra mihitsy no dodina hoe tsisy tiano very ny olona fa tiano tonga filipana nafapo velo izy nafapo mihitsy ary tena nampitolakaka mihitsy raha ohatra ka ny tantarany tanàna Tsoromandidy zany misana fa maro dia maro ny vokatra. Zay mahavita tonga dia efa afaka mipetraka izy. fa izao famantarana zao nanaraka izay milika natao batisa amoka dia voly amin'ny anarako izy amen na misoa zava-mafanta resy tsy ampanina azy zany amen
manday mena rano izy tsy ampanininazy zany amen iteny fiteny tsy mbola hainy izy amen anjiro ary tompo ny sandronao mahitsy natondroe mifanondronao ny fanondrony reto vahoaka ny tsiro mandidy reto entin'izy ireo mandrisy ifanahy rehetra izay mifanehatra amin'izy ireo na aviaiza na aviaiza na fahefana izy na fahefana izy fa menarany Jesosy Kristy maty telo andro sy telo alina miperaka atao pasana io apitsatra ny fanatranatrana tamin'ny tsasaky ny herinandro tsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo miasana reto vahoaka ny tsoro mandidy reto sy ny manodidina rehetra zay nanombo tena androany kaninona atao patisy foana ny teniko raha tsy natanteraka zay nampandehanako azy ka noho izany tompo dia naniraka nahena mandehana roay devolo rehetra andeha reto vahoakanao etoreto mahateo maiky ary zay tsofony dia anidina zay apokany dia hipoka ka zay toerana fampotsampo rehetra any ifanehitra amin'ny fanondron'izy ireo toerana misy asany maisy natoanina iny zay doran'izy ireo dia ho may zay apokany dia hipoka zay ho levoniny dia ho levoniny ary impandresy reto ka andohalika zay koky eo anatrehany fanarera zay mifanehitra aminy noho ny avinaran'i Jesosy Kristy ho azy ny derany voninahitra amin'izany halleluia amen diaka mafitsika zava-dehibe anisan'ny mampiavaka ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ihany koa aorinan'ny fandraisan'ny olona ny fahasoavana sy ny famonjena taorinan'izay batisa izay ny fananan'izy ireo fahefana ahafahany manasitrana ahafahany ihany koa manala ireny asany devoly maro samihafa mahazo ny olona ireny nisy atrany aorinan'izay fanatanterahana batisa izay eo nivony fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny famindrana fahefana ho an'ny ireo olona vita batisa ireo ahafahany manatanteraka izay asa zay fanasitranana sy famoahana ireny asany fanahy ratsy rehetra ireny.
mahakasika izay dian'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara izay tany amin'ny distriktan'ny Tsioromandidy iny tamin'ny herinandro lasa izay. Amin'ny fotoana manaraka ihany koa moa dia toerana hafa indray no entina eto amintsika eto, mbola ao anatin'ny famaranana ny fampianarana ny bokin'ny apokalypsy avokoa moa izay rehetra izay. Hatreto aloha tompoko lasy tompoko vavy dia apetraka amintsika indray ny mandram-piona sy ny mandram-pitafa ho amin'ny manaraka. Nivoaka mpandresy tamin'ity sabata ty. Hoinao Jehova hoe maro no antsoina fa vitsy no fidina. Indray tokoa tompo ro ondro vitsy izay nofidinao indray teto Tsioromandidy. Andiany voalohany bokatra teto amin'ity faritra ty ihany koa. Matoky Jehova ray masina fa raha mitaraina zao voaka zao dia hiena anao any an-tany. Raha miantso izy ireo dia maly anao any an-tany. Ny marary rehetra dia hositrandronao. Voafatotry ny toka sigara nymparaky ny zava-madomelona ho afahanao. Voafatotry ny fanahy ratsy na tromba na vaziva na ankalan'oro na iza namatotra ho afaka avokoa. Fatoran'ny fantrana sy ny fahoriana sy ny tsy fisina ho afaka avokoa. Fatoran'ireo zavatra mampatahotra mitondra korotana amin'ny tokantrano, mitondra tsy fanananasa rehetra, mitondra tsy fisiny fidiram-bola rehetra ho afaka avokoa manomboka amin'izao rezao. Azo hery reto voakanao na andro na alina tompo ary dia irahanao koa montsy ny hafa. Misaotra raha eo zany vavaka izany tengatany asitrononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Tainao le Jehova ka niaranao. Ampamiramiratra ny tavany aminao le Jehova ka amina fo aminao. Anandratra ny tavany aminao le Jehova ka anome rano fiadanana.